ampifaliana riavana malala no ionantsika toy izao meny tompo volana vaovao ndray tsika dia minaloha teny vaovao koa noho izany satria tratra zao volana jona izao ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay kehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanafito izay ao alohan'ny seza fiandrianana ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina salamatoa maty alehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany amen. Sabotsy iray jona 2024 ibajina antsika lohevitra vaovao manao hoe miaro ny olony ny tompo. Andeha riavana sidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra no aro sy hero antsika mpamonjy ny razo indrindra amin'ny fahoriana izy koa izany tsy ataorantsika na dolevina aza ny tany na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondrona sy misambaravoara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra no fisafokany. Jehovah tompo maro no momba antsika. Andriamanitra Jakoba no aro ho antsika. Amen. Deus
ndeha vavaka isika. Andriamanitra mameny fanahinao amin'ny olonao ianao ary miaro azy indrindra koa. Mankalaza sy midera sy mame voninahitra narinao masina izay. Tompo mahatsiaro teny izay fampanota ko mandoaliko ianatrehanao. Miaiky ny fahadisoanay, mamindra fonay ary mamela ny erikay. Fanamasino, midira manjaka ty anatinay amin'ny fianona ny teninao, ikanamafisy sy avozanay amin'ny finoananao Jesosy Kristy. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ety ravana manala ditanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona. Jaona voalohany toko 5 ny 9:20 ka hatramin'ny 1:20. Bivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany, ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga zanak'Andriamanitra ka efa ramentsika ny fahazavan-tsaina, ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Izy n'Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy hitombo ao anatinao, azonao mitombo amin'ny finoana ihany koa. Ny finanaranisika teo Jaona voalohany toko 5:20 dia nilazany Jaona ny tokony anaketsika ny fanambanan'Andriamanitra ny zanany. Manafaka ny olona andevo ny fahotana ny tompo. Zany ravana ilay zanak'Andriamanitra. Manafaka ny olona andevo ny fahotana. Zany ilay Jesosy Kristy. Ary zava-dehibe no azontsika mandray izany. Ny olona manota dia andevo ny fahotana. Tsy afaka ny tsy hanota. Ary to ohatrany hoe tsy manapidiny fa tsy maintsy manota ilay olona. Izay zanak'Andriamanitra efa natera nefa dia manana ilay fahafahana miaro tena amin'ny fahotana. Miasa tsara ny sainy, na hanota izy na tsia. Rehefa mampiasa ny sainy arak'izany izy dia mahatsinjo ny vokatry ny fahotana, izay fahafatesana arahana fahasimbana. Dia manapa-kevitra fa tsy hanota, ka mahay miaro ny tenany amin'ny fahotana. Olonafaka izy amin'izany, fa tsy andevy velively. Ary Jesosy no manafaka azy tamin'izany fanandevozany izany. Zava-dehibe izany ry havana. Miaro ny olona ny tompo. Zava-dehibe no andraisana izany, ka mame fahazavan-tsaina ahafantarana azy ny tompo. Mame fahazavan-tsaina ahafantarana azy ny tompo. Ny 9:20 milaza an'izany. Tsy azo lavina fa tsara Andriamanitra, ary ratsy ny devoly. Saingy tsy fantatry ny olona mpanota izany fahatsaraan'Andriamanitra izany, satria ohatran'ny tsy hentsina izany ny sainy amanieritreriny, toa donto, toa tsy afaka mieritreritra lavitra, hanika ny ratsy aminy no tsara. Ary raha toa andevo azy izy dia tsy misy saina mihitsy ao aminy ny andositra sy anohitra ny fahandevozana izay mahazo azy, fa dia aleo miaritra izany fahararian'ny fanandevozana mandrakizay eo. Fa raha misokatra ny sainy dia aleo ny misafidy an'Andriamanitra tsara. Izay naterak'Andriamanitra ihany anefa no manana ny fahazavan-tsaina io, ka mahay misafidy an'i Jesosy Kristy Andriamanitra marina ao aminy. Zany ry havana, mizaha zany ianao hisokatra mandrakariva ny sainao satria ianao zanak'Andriamanitra. Azonao matoky fa Jesosy Kristy no Andriamanitra ao. Jesosy Kristy no manafaka anao. Jesosy Kristy no miaro anao amin'ny asany ratsy izay mamatotra anao. Raisy izany ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay manazava aminay, fa ny tompo dia manafaka ny olona andevo ny fahotana, ary mame fahazavan-tsaina ahafantarana azy. Tompo, mandolo tena ho anao izay, ary manavao izany koa ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra, dia tahio ny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana sy ny famonjena nataonao anay. Tompo, vonjeo ny firenenay, iasao ny nosonay, tahio ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranonao ireo marary, ampirizinao ireo manamanjo, anohanareo marivo zokiola ihany koa, ary amonjenareo mahatra sy sahirana. Tahio ny asa sy fiazakazanay, ny fianarana, ny fikasanay rehetra. Mivavakay, dia atao anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra, ilay fantsangana tamin'ny maty, ary nampianatra ny koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masina anie anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo any an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy,
fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isan'ny finoana riavana ny ijodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny eny fiadanana sy ny fitiavana mba mifitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny fomba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.